Oka iarevavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay Jesosy Kristy tomponay, raha mbola toloranao ity tolakandro ity ka afaka manatrika sy mihaino ny teninao androany. Eny Jesosy Kristy, na dia tsy tanteraka tokoa zay zahay, na dia miambakavaka na eo amin'ny hira fiderana, na amin'ny famakiana ny teninao, na amin'ny zavatra rehetra zay tokony hataonay Jesosy, dia mino sy manantena zahay fa eto tokoa ianao manatrika feno, mampianatra amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary eny Jesosy, ianao tokoa no mitarika izao fotoana izao, satria ianao Jesosy dia tsy tonga hitady ny marina akory, fa ny mpanota sy ny olona izay mbola miambakavaka amin'ny fanaovana asa tahaka anay. Koa misaotra anao zahay Jesosy, ianao zay mpiandry ondry tsara, niandry anay ianao Jesosy hatrizay, ary mbola niandry anay ka nierendozay zahay tonga amin'ity toeranao ity, vavahadinao eto Jesosy no ahazoanay ny famonjena. Koa misaotra anao zahay raha mbola narovanao tamin'ny lalana ka tonga soa aman-tsara eto amin'izao toerana izao. Miarova ihany koa ireo ondrinao Jesosy, noho ny antony maro samihafa tsy afaka nanatrika izao fotoana izao. Ianao anie Jesosy ampy, manana ny ampy hanome azy ireo avy izay anjara sahaza azy avokoa. Ny teninao anie Jesosy dia mba tsy ho very fa ahazo amin'izany anjara izany koa ireo olona izay tsy manatrika izao fotoana izao. Koa mitenena anao Jesosy araka ny fanaonao, fa vonona hiandrinao ireto ondrinao ireto. Ny anaranao ray Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao alahady faharoa manaraka ny pasaka izao, dia ny tenin'Andriamanitra izay voatendry hotoriana dia araka izay hitantsika amin'ny filazantsara ny Jaona. Filazantsara ny Jaona, toko 10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Filazantsara ny Jaona, toko 10, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, versets de 1 à 10. Rehefa hita izany, dia miara-mitsangana isika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ka toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko marina aminareo, marina dia marina tokoa, fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry, fa mananika ny fefy, dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy, dia mialoha azy, ary ny ondriny manaraka azy, satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arainy, fa andosirany, satria tsy fantany ny feony vahiny. Izany fanoharana izany no nolazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho no vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady, raha izaho no idiran'ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny
be dia be. Ry ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny fandaminana nentin'ireo ray aman-dreny, pastora sy katekista, rehefa tsy eto an-toerana ny katekista izay tompony raharaha, dia ny mpiandry am-perinasa na ny loholona no manatanteraka ny toriteny. Koa ny tenako izany, loholona eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Nanty no voatendry androany hitory ity tenin'Andriamanitra ity. Raha boriboriantsika amin'ny fehezanteny iray ny toriteny dia azo apetraka toy izao: ilay mpiandry ondry tsara, ilay mpiandry ondry tsara sy mpisorona be no efa miandry anao sy miaro anao, fahiny, anio ary mandrakizay. Ilay mpiandry ondry tsara sy mpisorona be no efa miandry sy miaro anao, fahiny, anio ary mandrakizay. Mety efa manano sarotra antsika tanora izay lehibe aty ampitan-dranomasina ny maka an'eritreritra izany hoe mpiandry ondry izany, un berger, na raha mpiandry omby moa izy da atao hoe bouvier. Ny fao antsika kosa izay lehibe tany Madagasikara dia mahalala tsara, satria maro ny ondry ihany, maro ireo biby ary maro ihany koa ny mpiandry ondry eny any ambanivohitra eny. Inona moa ny zavatra ataon'izany mpiandry ondry izany? Ny mpiandry ondry dia tompona andraikitra tanteraka amin'ireo ondry izay andrasany. Mety maro ireo ondry ireo, mety 100, 200, mety mihoatra ny 1000 ary. Izany mpiandry ondry izany no tompona andraikitra tanteraka amin'ireo ondry ireo. Fantany ny anaran'ireo ondry ireo. Raha misy bangany iray amin'ireo dia avy hatrany dia hitan'ilay mpiandry ondry, tsy eo i Menaloha, na nanjavona i soratra manga ohatra. Zany hoe manana faculté ireo mpiandry ondry ireo hahalala, na dia tsy mahay manoratra sy mamaky teny ary izy, dia fantany ireo ondry ireo, fantany amin'ny anarany avy. Ary ny mpiandry ondry dia mitady izay hahasoa ny ondry. Raha misy masoandro dia mitady toerana izy malomaloka hametrahana ireo ondry ireo. Raha avy ny orana dia mitady toerana izy mba hahafahan'ny ondry mialoka. Zany hoe ny mpiandry ondry zany dia tompona andraikitra tanteraka eo anatrehan'ny tompony ireo ondry ireo ny mahakasika ny ondry. Ka azo tsika an-tsaina sary angamba raha hoe misy ondry iray manivaka, ahoana no fomba fieritreritra na fomba fisainana na endrika hataon'ilay mpiandry ondry mba hahitana izany ondry very izany. Mety tsy mahatelin-kanina ilay mpiandry ondry fa mitady mandeha eraka izao vazan-tany izao hitadiavana izany ondry very izany. Raha tsy salama ilay ondry dia io mpiandry ondry io no mitady izay rehetra hanasitranana izany ondry izany. Toy izany no ataon'i Jesosy amintsika. Jesosy no mpiandry ondry eto.
mpiandry ondry tsara. Izy no miandry anao, izy no mitahy anao. Mba eritrereto moa fa amin'izao sahotakotaka misy indrindra ty ampitan-dranomasina amin'ny resaka jihadiste, ny fanapohana bomba sy ny sisa. Raha ny anaty transport commun isika publika izay misy olona adaladala fanatika ozytsika, mety mametraka izany bomba izany. Ahoana ny fiainantsika amin'izany? Azonareo an-tsaina? Misy mpiandry ondry miaro anao mba hierendoza. Ka haheno izao tenin'Andriamanitra nio izao. Ny mpiandry ondry dia tsy mba tia ny ondry ho very. Ny mpiandry ondry tsara dia mitady izay hahasoa hatrany ny ondry. I Jesosy no mpiandry ondry tsara eto. Araka nitatsika ao amin'ny Jaona 10 izay jerentsika teo 7b, izaho no vavahadin'ondry. Jesosy no vavahady hidirany olona any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Raha tsy Jesosy no ataonao mpiandry ondrinao, dia tsy mahazo ny fiainana mandrakizay ianao. Fa izay manana ny Jesosy ihany no havotana sy hovonjena. Na dia sarotra ary ny miandry antsika amin'izany asa mba ho ondry ao anatin'i Jesosy izany, dia io no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ndeo vakintsika ny voalaza ao Matthieu 7:17. Matthieu 7:17 izay mivaky toy izao, ny anaran'i Jesosy: midira amin'ny vavahady ety ianareo, midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Ilay mpiandry ondry tsara zany eto dia manandratra antsika hoe midira amin'ny lalana ety zany kely, rétréci, sentier battu ozy ny fitenenana. Fa kosa ny lalana mankany amin'ny fahaverezana dia autoroute lehibe midadasika. Maro ny mankany, saingy izany lalana izany dia mankany amin'ny fahaverezana. Tsy azo antsika ny fiainana mandrakizay. Jesosy zany no mpiandry ondry anao. Araka ny vakintsika tamin'ny Ezekela teo, dia misy tamin'ny testamanta taloha ny tempoly, dia misy ihany koa ireo mpisorona, misy ihany koa ireo mpaminany. Manana exemple na mpaminany maromaro angambosika, mba tsy antany hoe iza daholo ny mpaminany fantatrareo, fa azontsika sitena maromaro izy ireo. Misy andry Ezekela, ry Isaia, Jeremia sy ny sisa sy ny sisa. Ireo dia mpaminany. Misy ihany koa ny mpisorona, satria amin'izany tempoly izany dia masina ny tempoly, tsy tahaka ny tsy azon'ny olona hidirana, tsy azo andehandehanana amin'izao, fa efa misy tompona andraikitra izay manatanteraka izany. Satria ny tempoly no toerana ifandraisana amin'Andriamanitra, fanaovana ny sorona atolotra an'Andriamanitra, any Jehova. Tamin'izany fotoana izany zany ny tempoly dia misy toerana masina izay tsy azo hitsahin'ny olona
ny be sy ny maro afa-tsy ny mpisorona ihany. Aiza ireo mpisorona amin'izao fotoana? Aiza ireo mpaminany? Efa maty daholo. Efa maty daholo ny mpaminany rehetra. Ijaona mpanao batisa no atao hoe mpaminany farany. Efa maty avokoa izy ireo. Misy anefa mpisorona be anankiray izay velona nandresy ny fahafatesana. Tsy izay izany fa i Jesosy. I Jesosy zany dia mpisorona be ihany koa raha te hanao sorona isika amin'ny Jehova, raha te hanome vokatra tsara indrindra isika amin'ny Jehova, dia iza no antonony? Ilay mpisorona be dia Jesosy zany. Mbola velona io mpisorona be io fa tsy efa maty akory, satria nandresy ny fahafatesana izy. Azontsika an-tsaina zany fa ny fiainantsika dia banga raha tsisy an'i Jesosy. Ny fiainantsika dia tsy tanteraka raha tsisy an'i Jesosy. Jesosy izay nanao sorona ny tenany mba hamafana ny fahotantsika. Goavana ane zany, mba eritrereto moa, ataontsika imagination hoe misy mpiandry ondry anankiray izay nandeha nitsoaka ny namany tany amin'ny toerana izay ataoko hoe dangereux be, satria misy liona, misy zavatra isan-karazany any. Nanao sorona ilay mpiandry ondry handeha hanavitra io ondry zay nisitaka io. Sitrapo efa nitenenina ny ondry hoe aza mandehandeha fa mipetraha eto amin'ity toerana ity ihany, fa zava-dozany any amin'ny toeran-kafa any. Nandeha ihany izy. Izany mpiandry ondry zany mazava ho azy fa dia nohaniny liona, nefa tsy nampaninona azy zany. Raha mpiandry ondry tsotra zany dia maty noho ilay ondry anankiray izay nitsoaka. Fa i Jesosy kosa dia nandresy ny liona izy, ary ilay ondry anankiray izay very dia nentiny niverina tamin'ireo namany. Ahoana kosa ary ny amintsika? Inona ny mba hatolotsika an'i Jesosy? Inona ny mba hataonao amin'izany mpiandry ondry sy mpisorona be izay nanao sorona ny vatany, ny tenany, izay miaro anao mandrakariva, izay manome anao ny fiainana ary mampanantena anao fiainana mandrakizay tsy misy fahoriana, tsy misy fijaliana, tsy misy tomany. Fiainana mandrakizay no atolona anao. Mba inona kosa no namenao azy? Izay ny fanontaniana apetraka Jesosy amintsika androany ry havana. Rehefa natolony ny tenany, rehefa nanao ny zavatra maro tamintsika izy, dia mba inona no nataontsika? Inona no nataonao? Mba raiso saina an-tsary anie. Tsy tanteraka isika mpanota. Eny, fa na dia na ny ora vitsivitsy izay mba hangatahany hihainona hamakiana ny teniny, dia efa miady varotra mafy isika. Marina fa ny bevoly dia tsy mamela antsika handray ilay fanapahan-kevitra tsara
dia ny hametraka ny Jesosy ho mpiandry ondry tsara antsika. Marina fa ny devoly dia mihazakazaka mafy mitady izay rehetra azony atao mba tsy hahavonjy, hahatonga atsika tsy ho voavonjy, saingy mivavaha amin'ny alalan'ny fanahy masina ary matokia ilay mpiandry tsara fa izy no hanome anao hery, izy no hamerina anao, izy izay efa nitady anao ondry ray very tany ambadimbadika tany dia mbola vonona anio ny hitady anao. Aza manaraka ny naman-tsakaiza izay manao hoe tsy misy zany Andriamanitra zany, materialisme no zava-misy. Tadidio fa ireny namana ireny rehefa sendra ny loza ry tsy azo iodivirana dia inona ny zavatra mitranga? Tsy manana mpiandry ondry izy dia mamono tena firifiry ireo izay ataontsika hoe mpanan-karena, fa manana ny ampy no mamono tena, zany hoe tsy any amin'ny vola sy harena ny famonjena fa amin'ny fihainonao ny tenin'Andriamanitra, ny toriteny no mampitombo ny finoana ary ny fiangonana no vavahadin'Andriamanitra. Aza manaiky manaraka ny sasany hoe na mivavaka amin'ny radio zay dia efa tsia, manana lanjany lehibe ny fahatongavanao aty am-piangonana. Sahala amin'ny tempoly tamin'ny testamenta taloha, maninona kay ny sorona no tsy atao any an-trano fa voatery tsy maintsy atao amin'ny toerana manokana, satria ireny toerana ireny dia toerana masina. Sahala amin'izany ny fiangonana, eto ny vavahady ny fiainana. Koa aza misaraka manantona fiangonana, aza misaraka mamaky baiboly, mihay ny toriteny, satria efa akaiky ny faran'izao tontolo izao. Koa raha ianao izay efa nanao effort be dia be mba hahazoana izany fiainana mandrakizay izany, mba eritrereto hoe efa fotoana kely ve sisa dia hiborika ianao. Raiso ny teny famonjena fa ny mpiandry tsara, ny mpiandry ondry tsara sy mpisorona be no efa miandry anao sy miaro anao. Hatrizay amin'izao fotoana izao ary mandrakizay. Hosolo ny tsodrano izay tsy maintsy ny pastora ihany no manome azy, dia hiara hitsangana isika hamaky ny Salamo faha 3:20 ary miara ho vakiantsika izany mafy, samy hamaky izany hitsangana ho fideranan'Andriamanitra, dia miara hamaky isika ny Salamo Salamo faha 3:23. Miara mamaky izany isika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy.
mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana zaho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, mitsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo imason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainao, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Amen. Thank you.